andray riavana mitsidianay tokantranao amin'izao fotoan'izao faly ny tenanay satria mbola tafahoana indray eto amin'izao tambajotro izao zasianao ary manonona fiadanan'Andriamanitra ao aminao eo amin'ny tokantranonao naiza anao amin'izao fotoan'izao dia tena hoe aoka ny tompony mihitsy mikasika anao amin'ity androany ity tena faly mifonay faly zay manolotra ny rahaba ho anao momba mpiraritsoa tena miasa tokoa Andriamanitra amin'ity andro ity misaotra an'Andriamanitra lehibe satria fahasoavany mbola mampijoro antsika fahasoavany mbola matoy izao sy ianao mbola tafaray indray amin'izao andro izao dia mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra hatrany anay hivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra dia amin'izao fotoan'izao ary manomboka ny fotoantsika mivavaka antsika amin'izao fotoan'izao ho anao ihany koa izay hoe mahita an'izao fandarana izao dia manasanao hipartage ny live fa tena misy olona avy amin'ny alalanao ny kasian'ity live ity avy amin'ny alalanao ny tena hoe hanovan'ny fiainany andraisany an'i Jesosy dia tena hisaorana be da be anao sady ny afo hipartagenao izao live izao dia mankasitraka indrindra tompoko any amin'izany fipartagena zany andao sika ary hivavaka alohan'ny anomboantsika fotoana dia hisaotra an'Andriamanitra sika satria nomeny tombotsoa manokana nomeny an'ity andro androany ity mbola hifaliana nandratatsika ny anarany satria ny Andriamanitra atsika dia Andriamanitra mahagaga izy Andriamanitra be fitiavana izy ary natoy izao zasy anao dia noho ny fahasoavany dia rehefa vita misaorantsika anazy dia mangataka ny fanatrehan'ny fanamasintsika Andriamanitra ozy ny teny hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako izany ny teny dia eo fovoany izany ny angatantsika amin'ity androany ity maromaro izay ny eto any amin'ny ianao izay mbo anaraka izao fotoana izao koa mety eo akaiky ny fianakaviana ianao na hoe ianao rery aza tsy manina fa miaraka aminay ianao dia mangata ny fanatrehan'Andriamanitra mba tena hoe tafiditra tsara ao anatin'izao fotoana izao ianao dia rehefa vita izay dia tonono mihitsy fa misy fandresena ao anatinao amin'ny alalan'izao vavaka tonono mihitsy fa ninona zavatra rehetra izay hoe anivelany ninona zavatra rehetra mety hoe tsy ampifantoka anao dia tonono amin'ny anarana Jesosy ravy zany dia amin'izao fotoan'izao dia andao ary atomboko mivavaka za mihitsy ny mivavaka fa mialohan'izay dia présenté saika adiniko ilay izy présenté andreto namako reto atao amin'ny akaiky rahavavy Naël ravantsika rehetrreto dia ary amin'ny akaiky ny rahavavy rahavavy Kezia Andriamanitra dahotsika rehetra enary manomboka izao hifaly izay tena hitondra mivavaka izao fotoana izao dia sandrata ro feontsika tsirairay avy andao hisaotra an'Andriamanitra raha eo ny anarana herinao Jesosy Kristy tompo dia misaotranao indray amin'izao fotoana izao mankasitraka anao dala satria tsara loatra ianao ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay dia tena tsy hainay tokony misaotra anao satria manana antony be da be izay amin'izao fotoan'izao misaorana anao misaotra tompony tamin'ny tontolo andro androany satria niasa tokoa ianao tao anatin'ny tontolo andro mety zavatra maromaro ny zavatra nataonay mety hoe be da be ilay zavatra famaofao teto amin'ny ivelany masonay na zavatra mety hoe nenono ny sofinay Andriamanitra dia tena mbola nafahanao zay tokoa tonga anay amin'izao fotoana izao dia amin'ity arivo ity hivavaka ianatra ianao mananatra anao zay midera anao zay tokoa ary indrindra tena hoe akohako izay satria ianao ny Andriamanitra rehetra ozy tena hoe izay manapofinay na aoka hiakohaka aoka hidera dia izany ny tompony anandratanay ianao amin'ity androany ity hifaly zay hisaotra ankasitraka hidera ankalaza hioby ny anaranao amin'izao fotoan'izao dia misaotra anao ihany koa tokony ny amin'ny teny izay efa hoe omenao anay sahady amin'ity androany ity satria ny teny mety hikasika antsirairay avy hanova ny fiainanay ary indrindra tompony mba hampiakatra ihany koa ny finoanay ny teny avy aminao dia izany Andriamanitra nisaoranay sahady amin'izao fotoan'izao aoko ianao hitoetra ao anatin'izao fotoan'izao ary indrindra tena hanolo-tsainanay fananao masina hitoetra eto ny fanatrehanao tena hoe hikasika anay mihitsy hatrany anatinay ihany mihitsy ny fananao masina izany Jesosy ny fonay ny sainay dia tena hampalalao tokoa tompony ny famarinanao sy ny asanao satria ianao Andriamanitra mahagaga
tompo mety maro ihany koa ireo olona amin'izao fotoan'izao hoe any an-dalana n'aiza misy an'izy ireny tompo laoka ianao mitoetra mandrakariva miaraka amin'izy ireny ary amin'izao fotoan'izao mety maro ihany koa ireo olona izay mbola hoe ianjadiny fijaliana mety hoe anjadiny fakapanano amin'izao fotoan'izao Andriamanitra ianao andaisitra an'izany amin'izao fotoan'izao satria ny zanakao sy ny asan'ny tananao sy tenao dia adidinao zany tompo mifona aminao nefa zay anony tsy mifantanterana izay nataonay teo anaty ianao mety maro zavatra nijereny masonay tompo ny zavatra niteneny ny vavanay zavatra nireneny sy ny sofinay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Andriamanitra ifonanay zany mamindra fo aminay tsirairay avy eto ianao tompo mamindra fo aminay fa diso izahay mety hoe nanafotoana ny afy izay nanafotoana ny namanay nanafotoana ny dadanay mamanay ny fiarabeloka taminay fa mity androany ity Andriamanitra izay tompo anana zany fo hoe mifankatia zany tompo tena misy famelana eto amin'ity androany ity mangataka ny fanahy masinao Andriamanitra androtsaka anay ny fahamasinana tena misy fahamasinana atao anatinay Jesosy le ranao sarobidy andrakitra anay anala zay rehetra petipetina ny anatinay satria tao amin'ny azo fijaliana nanavotanao anay tamin'ny alalan-drano nandraha zany tompo dia mbola velaka hatramin'izao dia zany nangatanay tompo an'izany raha sarobidinao atonompy tompo fa mity alina ity le misy fandresena ao anatinay satria ianao dia miaraka aminay tonompy ihany koa tompo amin'izao fotoan'izao fa ninina blocage ninina sakana rehetra alefa amin'ny fahavalo tsy afanay fantoka amin'izao fotoana zao tompo dia ravana didina miala amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy tsy ambininy zany ary tsy anakery zany atao amin'izao toeran'izao any amin'ny olona izay mahianao izao fotoana zao ihany koa tompo dia tsy anakery amin'izareo tompo mifanazy miodiody any ambadika any tsy afan'izy ireo mifantoka anatin'izao vavaka izao tompo mankasitraka anao satria izy mitenao zay tapanao raha eo aty ambony tany dia tapahany zany any an-datra dia mankasitraka tompo ny amin'ny fiasanao sahady dia iraina ny anaranao mankasitraka dada alleluia amen hiditra amin'ny vavaka faharoa zany sika dia ratakara-vavy anankiray tsika hivavaka ho an'ny fiarovana mety maro ianao mety maro ny olona amin'izao alohan'ny farany taona izao mety miaia ny amin'ny fitondran'ny fahavalo na hoe zava-misy eo amin'ny fiainany dia tena aoka angataka fiarovantsika ninona ny zavatra alefa ny hoe fety amin'izao tontolo izao dia aoka tena hoe arovana fotsika mba tsy ho lasan'izy ireny ary ny zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mandrisy foana dia andao ry mateniten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Isaia faraka amin'ny 30:5 dia angatantsika raha vavina ela no hanao an'izany amaky an'izany ten'Andriamanitra zany dia avy eo izy hivavaka dia mbola makasitraka vavy mbola makasitraka ihany koa ny mpampian'Andriamanitra manisehatra ny fivelarana amin'ny asa fanompolo dia amaky izany ten'Andriamanitra izany tsika ao amin'ny Isaia toko faraka amin'ny 30:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tahaka ny volona manomba no iarovan'i Jehovah tompony maro any Jerosalema fa sady aro no hamonjy izy eny sady hantra no hanafaka amen amen dia taontsika hivavaka amin'izao fotoana izao anatin'izao farany taona izao tena hoe mbola ho avahan'Andriamanitra sika ny amin'ny zavatra mitranga amin'izao tontolo izao ho avahany amin'ny fahatsarany amin'ny fifaliana tena hoe fotoana afaka hobitsika an'Andriamanitra satria ho avahan'Andriamanitra sika dia asandrato amin'izao fotoana izao zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola makasitraka fiainanao hatrany zay ny amin'ny tombontsoa izay ahafahanay miantso ny anaranao makasitraka fiainanao zay Jesosy satria nataonao tratra amin'izao volana farany amin'ity 2021 ity misaotranao Jesosy satria nataonao hoe volana fiobiana ary fantatra Jesosy fa tsy falo ny fahavalo anatin'izany ka zany Jesosy no mbola iatsonay ny anaranao amin'izao fotoana izao tena hoe iatsonay ny fiarovana fantatray fa Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra tsy toy ianao tsy misy matohatra ianao ary anananao fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra zay Jesosy tena mino an'izany ary tena finoana lehibe no tena inonay fa Andriamanitra momba anay sy miaraka aminay ianao anatin'izao farany taona izao ka ankehitriny zay Jesosy dia mbola mangataka hatrany fiarovana eo ampelatananao tena hoe tsy mahavita ny tenanay zay eny Jesosy mety eo ao anatin'ny hoe
fety zao tontolo izao mety hoe variana fa izay Jesosy mahafantatra ny zavatra mitrango amin'ny tontolo ara-panahy fa misy ady ao. Ahafantatra koa Jesosy fa Andriamanitra mahery ianao, fa androany izay mivavaka mba tena arovanao ny fonay, ny sainay, ny fanahinay indrindrandrindra ao anatin'izao farany taona izao. Inona mety hoe lisitra nomany Satana miananay sy sy ny zanako amin'izao fotoana izao dia efa tsy ambiny izany, tsy manakery izany adorany afofanainao masina izany fa fantatray dia Andriamanitra mpandresinao ary miaraka aminay ianao dia mpandresy koa izahay ao anatin'ny fety Jesosy dia tena hoe mbola voninahitra izay ny raha sendra hoe tonga ao anatin'izany fanantoana izany Jesosy dia hoe vonina foana izahay ny amin'ny fiavianao. Raha misy mety hoe aretina Jesosy ao anatin'izao farantoana izao dia arovanao hatrany izay ao anatin'ny fety Jesosy dia arovanao hatrany izay dia misaotra anao satria avahanao izay amin'ny fahatsaranao dia mideranao izay entiny hanomezana voninahitra anao Jesosy amin'ny fiarovana entinao izany. Nefa ny anjelinao mitombo manodidina anarivonarivony Jesosy aminay tsirairay avy anatin'izao farantoana izay ho anay sy ho an'ny fianakavianay dia misaotra indrindra ray eo. Halleluja. Amen. Amen. Mankasitraka rahavavy. Dia lasa rahavavy anankiray mahafinaritra be isika amin'izao fotoana izao no vavaka isika navaka fahafana ho an'ireo olona izay mbola hoe voageza amin'izao tontolo izao. Ireo olona mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy mety isika mivavaka, mety maro amin'izareo mety tsy manaiky mihitsy natoriana azy, tsy manaiky mihitsy natenena ny anaran'i Jesosy. Misy amin'izareo fianakaviana, namana akaiky mihitsy fa andao isika mivavaka izy ireny dia manasa anao rahavavin-kely hitondra antsika ao anatin'izay vavaka izany. Fa alohan'izay dia hamaky tenin'Andriamanitra izy izay hita ao amin'ny Luka toko 5:10-20. Ndao azafady. Makasitraka indrindra rahavavy amin'ny anjara sehatra faly marabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tianako ary misaotra an'Andriamanitra satria afaka mitarika an'andray ao anatin'izao vavaka izao ary makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome anjara sehatra ho ahy hatraretrany. Alohany hivavahantsika araka ny sujet vezaka ny mpanompo tao dia andesika mamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 5:10-20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany ho anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny ampanota iray izay mibebaka. Amen. Dia tika ianao androany hivavaka hiaraka amiko amin'izao fotoana izao dia amindreo aloha. Dada amin'ny anaran'i Jesosy mameo voninahitra anao izay ary midera mankalaza anao izay satria mbola nomenao tombontsoa izay androany Andriamanitra hijoro amin'ny banga ary hanafaka ho an'ireo olona izay tsy mbola nandray anao Jesosy izay voageza ny fahotana. Tompo ozy ny tenao hoe isy fifaliana lehibe na ny andatra ny ampanota anankiray izay mibebaka. Jesosy ianao ihany koa milaza fa tsy avy antsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Androany Andriamanitra dia mivavaka izay n'aiza n'aiza mety misy olona tompo izay tena hoe manamafy ny fony tsy mety mandray anao izy ireny Jesosy Kristy na dia ilazana hitoriana ny filazantsara anao azy. Androany tompo mety misy zavatra mamatotra an'izy ireny fa ankehitriny Jesosy Kristy raisinay ny fahefana androany. Manapaka izay Andriamanitra ary mamafy fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ireny olona izay minia manamafy ny fony Andriamanitra izay tena hoe mbola variana amin'izao fiainana izao. Andriamanitra mety variana ihany koa izy Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay eo alohany. Androany Jesosy Kristy tonoko misy fanafana ho an'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany ihany koa tompo raha mety misy ao anatin'ny fianakavianay izay tena hoe mbola tsy nandray anao Jesosy ho mpamonjy ny tena manokana. Mety misy zavatra ihany koa tompo mahatonga an'izy ireny voafatotra ka mahatonga anazy tsy roso tsy handray anao. Androany tompo dia tonoko misy fanafana ho an'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ozy ny tena hoe izay vahanay ty atao dia vahana any an-datra. Tompo vahako androany fa ao anatin'ny fianakavianay dia ho maro tompo ny olona handray anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao aorianan'izao fotoam-bavaka izao, aorianan'izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka ihany koa izay androany Andriamanitra amin'izao fotoana izao na iza tompo mbola tsy nandray anao dia aoka izy tena handray anao ary faly izay tompo fa hisy fifaliana lehibe na ny an-danitra ho an'izy ireny dia mankasitraka mameo voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mankasitraka rahavavy dia amin'izao fotoana izao noza antsika dia hanaraka hira indray isika maninfinaritra.
misaotra anao, 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 misaotra anao. Famonjeny avy aminao ray, tsy tampisaina ny fitahina tobaka ho anay zanaka malalana. Ampy misara ny fahasoavana avy aminao, ampy-ozaray no anao sy olay ka misaotra anao, misaotra anao, amin'ny fitiavanao. Fa lehibe tokoa ny soa zay vitanao, misaotra anao, 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 misaotra anao. Haleluya. Tao anatin'izany hiro izany dia tena hoe mila be tokoa ny antony isaoranao an'Andriamanitra. Ny tena hoe natsapako hoe mikasika anahy ny hira iny, tena izay ny antony hampaherezako anao amin'ity androany ity. Naraka fampaherezantsika minao fa ny tompo mikasika anao, ny fanamasina ny sainanao anatin'izao fampaherezana izao. Mety hoe tsy tonga ho azy ao fotoan'izao izarako ny teny aminao androany, fa tena misy fitondran'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa mialoha amin'ny fampaherezana izay hoentiko anao dia andao ary mivavaka aloha, satria Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny mivavaka. Alleluia. Sokafo ary mivavanao izao fotoan'izao. Raha eny ny anarana herinao Jesosy Kristy Tompo dia misaotra anao indray. Sitraka anao ny amin'ny
vita amin'ny tananao ny amin'ny fahasoavanao izay mbola rotsaka anao amin'izao fotoan'izao a. Tompo misaotra ny amin'ny tolotsaina izay omenao sahady indrindra ny amin'ny fanahy masinao dia miteny ato anatiko mibaiko anahy manoro lalana anahy ny amin'ny teninao dia misaotra ihany koa tompo ny amin'ny fikasihanao sahady na ho an'ny olona izay andray ny fampaherezana amin'ity androany ity dia misaotra ary mankasitraka feno Jesosy ny herinao izay tsirairay avy mba ahafahanay tompo mandray tokoa izany teninao izany mankasitraka raha eo amen. Ndao ary hiditra ao anaty fampaherezana sahatsika ampahery anao amin'ny alalan'ny fahaizana mankasitraka amen. Efa hifarana izao fotoana ity dia ozy aminao hoe mila mahay mankasitraka ianao satria zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika olombelona indrindra ho amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahaizana mankasitraka satria amin'ny alalan'ny fankasitrahanan'Andriamanitra ny ampitomboin'Andriamanitra ny ara-panahinao indrindrindrindra ny aranofa ny zavatra rehetra izay angatanao mihitsy dia amin'ny alalan'izany fankasitrahanao izany ny ampitomboin'Andriamanitra izany. Maka tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Salamo 7:1 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Salamo 7:1 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Rehefa hita dia izao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Amen. Tena tsara izany ten'Andriamanitra izany. Misy ny ten'Andriamanitra hoe misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Amen. Manana antom-bedabe izao sy ianao isaorana an'Andriamanitra. Tamin'ity taona ity fotsiny na mety hoe nandalo olana ianao. Ity taona ity mety hoe nandalo zavatra maro fahoriana fifaliana indrindrindra fahasoavan'Andriamanitra indrindrindrindra dia tena hoe manana bedabenao isaoranao an'Andriamanitra manana hery ianao mbola ahafahanao misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao tena hoe ataovy heriny any anatinao mihitsy ianao amin'ity androany ity misaotra an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tena bedabe ilay zavatra nataonao tamin'ny fiainako mbola tsy tapitra izao taon'izao dia tena efa mamaky sady ianao amin'izao fotoan'izao tena isaoran'Andriamanitra izany. Ozy aminao hoe manana antom-bedabe ianao tokony isaorana an'Andriamanitra. Eny fa nafofinaina izay omen'Andriamanitra anao azy nifanavahana ianao anatin'ny maro ny amin'ny fahasalamana amin'izao moa malaza be ny amin'ny hoe resaka aretim-mifindra amin'izao fotoan'izao dia tena misaoranao an'Andriamanitra fa mbola tsy voy ianao fa ianao koa tsy ho voy izany mihitsy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mino fa ampahery ianao izao teny izao amin'ity androany ity dia tena hoe raiso mihitsy hoe Jesosy no miresaka aminao fa za fitaovana fotsiny. Dia tiako ianao tena hoe angetaheta tokoa an'izany fankasitrahanan'Andriamanitra izany mendrika ho dia iraina izy ny amin'ny fiainanao rehetra mihitsy. Teny aminao ihany koa amin'izao fotoan'izao hoe aza mijery ny zavatra misy aty ivelany amin'ny fiainanao fa jereo ny ao anatinao hoe lehibe ny ao anatinao mihoatra ny aty amin'izao tontolo izao. Tena mampahery anao izany teny izany fa tiako hoe raisinao tena raisinao anatinao mihitsy hoe mahery ny ao anatinao lehibe ny ao anatinao ka mendrika isaoranao an'Andriamanitra izany ny fitiavana ianao mbola natonga anao hoe tafieno indray izao fampaherezana izao tena fitiavana ange izany bedabe ny olona maniry amin'izao fotoan'izao na ny amin'ny hopitaly naiza misy olona amin'izao fotoan'izao maniry teheny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka. Misy olona enjena vonoina mihitsy ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa fafana ianao androany tena hoe fanavananao androany indray izany tenin'Andriamanitra izany dia efa antony misaoranao lehibe an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Teny aminao ihany koa hoe tena te hijoro vavolombelona mihitsy aminao amin'ity androany ity. Raha natsapa tamin'ity taon'ity dia tena hoe nisy fizahan-toetra tamin'ny resaka volany tena nandalo sedra tao anatin'izany vola izany fa tena isaorako an'Andriamanitra fa tao anatin'izany tena misy lesona bedabe no omen'Andriamanitra nikasihan'ny tompo foana isan'andro hoe mahay mankasitraka satria tao anatin'izany dia hoe nafako mahay mitantana nafiry narotriana vola eo am-pelatana fa dia haiko ny mitantana an'izany vola izany tena haiko mihitsy mandamina hoe mila mahay mionona mila mahay
mandanjalanja tokoa ny amin'ny fomba fitantanana ny fiainana. Tao anatin'izany tena hoe nisaorako an'Andriamanitra, androany tena faly mihitsy no miteny anao fa tsy tonga ho azy ny fiainanao, fa tena manana antom-pisaorana lehibe ianao isaoranao an'Andriamanitra. Ianao mety manana anjo, mety hoe manana be da be ny itenenan'ny tompo anao fa mety mbola tsy fotoanany, fa tiako ianao hoe hisaotra anazy satria amin'ny fotoana Andriamanitra manana fotoanany ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mety maro ilay zavatra alefany satria ao anatiny hoe alohan'ny fiantsonanao dia maro ny zavatra tsy maintsy alefany aminao fa mety hoe indraindray ianao tafihemitra tampoka fa tsy ataonao asakana an'izany fa isaora Andriamanitra satria mahery izy, isaora Andriamanitra satria mahagaga izy ny amin'ny fomba fitantanana sy fitondrany ny fiainanao. Dia tena te-hampahery anao hoe ao anatiny hoe fisaorana anao an'Andriamanitra, fankalazanao an'Andriamanitra. Ity volana ity moa dia atsidika foana eo amin'ny fiainanao hoe volan'ny fiobiana. Dia tena hoe ioby ankalaza hijery an'Andriamanitra ianao satria tena hoe volan'ny filerana ity, volan'ny fankasitrahana ity volana ity. Alohan'ny hataperana ity taona ity dia tena misy zavatra tian'Andriamanitra ampitomboina amin'ny fiainanao rehefa mankasitraka azy ianao. Dia izay nga mampampaherezana izay noentiko amin'ity androany ity, fa mino aho fa mikasika be da be anao izany fampaherezana izany. Ndao tsika maka ny tenin'Andriamanitra indray satria Filipianina toko faha-efatra andininy faha-enina, Salamo 7 andininy faha-2. Tiako mihitsy ianao hanokatra amin'ny baibolinao hamaka izany tenin'Andriamanitra izany. Filipianina toko faha-efatra andininy faha-enina, Salamo toko faha-2 toko faha-1, Salamo faha-1 azafady indrindra toko andininy faha-2. Dia rehefa hitanao dia ianao ihany mamaky anazy, saintsaininao izany tenin'Andriamanitra izany fa ao anatin'izay dia tena misy fampaherezana ho anao. Dia izy aminao hoe aza fatra efa ho avy izao ny taona vaovao mety efa maro ny lista tany aminao any hoe tompo izao indray ny angatahako, tompo izao indray ny angatahako, fa ny tena tiako ataonao tena hoe tena apirisiako anao izany hoe aza fatra mpangataka ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra koa nge tsara, tena mikasika anao hoe tsaratsara kokoa izy ny tenin'Andriamanitra manome noho ny mandray. Dia tiako ianao izany tafiditra ao anatinao ilay manome fankasitrahana an'Andriamanitra, tiako tafiditra any anatinao manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra anatinao. Aza hoe ny fangatanany atao be da be fa ianao mila manome an'Andriamanitra. Tena izay ny tena safidin'Andriamanitra aminao hoe mahay mankasitraka ianao, mahay misaotra an'Andriamanitra ianao. Dia mankasitraka anao tao anatin'ny fandraisana izany fampaherezana izany fa mino aho dia hikasika anao izany fampaherezana izany. Mivavaka anao amin'izao fotoana izao manao izay mierinao an'izao fampaherezana izany tenin'Andriamanitra, niasa ao ambadika anao ambadika izany fampaherezana izany, hanolo-tsainanao izy indrindra tena izy fanovana tanteraka ny amin'ny fiainanao manontolo. Dia ndao ary mivavaka ho anao raha eo mankasitraka anao amin'izao fotoana izao, mankalaza tompo ny fampaherezana dia nataoko tao anatin'ny fahaizana mankasitraka fa amin'ny alalan'izany tompo voakasika ny tsirairay avy tena anova ny fiainan'ny tsirairay avy izany fankasitrahana izany. Ohatra tompo ny olona tokony hanana toe-po mahay mankasitraka satria ao anatin'izany fahaizana mankasitraka izany no ampitomboinao na azahoanay fahendrena, azahoanay fampitomboina ara-panahy Jesosy Kristy. Dia tena mankasitraka izay dia raina ny anaranao Andriamanitra satria tsara loatra ianao ary mpanao ny tsara. Atontro anao tompony ata sy ndera voninahitra mandrakizay mankasitraka dada amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Tafaverina antsika sy ianao anatin'izao fotoana izao rehefa neny fampaherezana teo misy rahavavy sy ranagahy tonga eto dia efa mandray anareo tompoka. Hivavaka izy ireo talohan'izany dia hiprezenteany izy ireo. Tapeko ato ranagahy Romeo ary rahavavy Fezoro. Eny ary alohan'ny hidiran'izy ireo anatin'ny mivavaka ho antsika tsirairay avy dia maka tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Salamo 7:20 andininy faha-enina ka hatramin'ny faha-7. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
raha mahatsiaro anao eo am-pandrinako aho dia mieritreritra anao amin'ny fiambinana alina fa efa namonjy ahy ianao ary ao ambanin'ny aloko-nelatra ao no iobiko. Amen. Tena tsara izany ten'Andriamanitra zany akasika anao mihitsy amin'ity alina ity andao tenentsika rahavavy angatantsika rahavavy fehizora tonga antsika ao anatin'ny mivavaka izao alina izao ary indrindra ihany koa an'izay olona mbola nampiasana dia entina mivavaka ianao. Mankasitraka indrindra rahavavy amin'ny fitenenana voalohany indrindra dia mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa izay homeny tahaka an'izao. Tombontsoa zany hoe manompo an'Andriamanitra zany afaka mijoro tahaka an'izao manompo anazy manompo antsika tsirairay avy ihany koa. Manaraka izany dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manome anay sehatra fanamvelatra anatin'ny asa fanompoana. Araka izany tombavaka zany dia hoe mivavakantsika ho amin'ity alina ity mety misy efa andeha atory mety isy andeha hiasa na hoe eo am-perinasa amin'izao fotoana izao, misy koa ny andalana mety hoe andeha mody amin'izao fotoana izao dia tsika mbavaka daholo ireny fa samy ankohonana fampitondram-bavaka tsika dia andao rasan-drato ny fianao anao anjara-bavaka izany tsika. Raha eo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia faly miompy ary faly izay mankalaza anao satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara eo amin'ny fiainanay ianao. Nitakana anay sy nivimbina anay ianao tamin'ny tontolo andro ary fantatray fa mbola hitondra anay indray ianao amin'ity alina ity. Ianao rehetra ihany Dada tompony fiainanay, tompony ny ainay, tompony ny ampitsonay. Izay dia tsy mahalala ary tsy mahatsiaro tena akory azy izay rehefa matory. Fa ianao nefa mahatsiaro anay foana, ozy ny tena hoe tsy rendrevana mpiandry anay. Dia izany mihitsy tanteraka amin'ny fiainanay Dada satria maro ireo karazana faratsiana miôdôdy any ivelany any. Rehefa maraina ny andro dia mety mahare zay fa vao ratsy ny tranga tany ivelany tany kanefa tsy nakasika anay zany. Dia fantatray nefa fa tsy noho ny fiarovan-tenanay na fahaizanay manidy trano no antony zany fa noho ny ianao ilay maniraka ny anjelinao hitombo manodidina ny lainay tsirairay avy ka mahatonga andratsy fanahy tafiditra mihitsy aty amin'ny anatin'ny lainay. Dia mankasitraka anao izay noho ny amin'izany Dada misaotra anao izay ary mbola matoky anao izay amin'ity alina ity fa mbola ho ataonao zany asa tsara anao zany dia izao ny anjelinao hitombo manodidina anay tsirairay avy. Leranao sosavitina antsoiny hoe andrakotra hitona ambaravara ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao sy ny fianakaviana iray manontolo ka ny fanahy ny fahafatesana dia tsy havangy ary tsy ho tafiditra amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Dia mankasitraka anao izay Dada ary mivavaka izay amin'izao fotoana izao an'ireo olona mety andeha hiasa na koa efa eo am-perinasa amin'izao fotoana izao. Dia oka ianao niaraka aminazy, ny herinao no herin'izy ireny, fananao hiaraka aminazy ireny Dada dia tsy ho reraka izy ireny. Mety hoe tsy mora zany miasary zany fa rehefa miaraka aminao dia vita tsy nataony zavatra ery Dada ka miarahana aminazy ireny ianao ampahomby sy ampavokatra ny asan'izy ireny. Ary mahatsiaro koa izay ho an'ireo mody amin'izao fotoana izao eny an-dalana mety anaty bus, mety miandry bus, mety mandeha tongotra, mandeha moto na mandeha fiara isan-karazany Dada. Eo ambany fiarovanao izy ireny, hitanao izy ireny ary aoka ny fiarovanao mahagaga ilokalizy anazy ireny n'aiza misy anazy ka tsy misy loza tampoka, tsy misy accident, tsy misy faharatsiana mahakasika anazy ireny, tsy ho azon'ny mpanolana, tsy ho azon'ny mpanendaka sy mpamon'olona ary mpanao asara tsy rehetrarehetra ny zanakao Dada fa tena be raha kofa mafena miaranao sosa dia samy tonga soma tsara na tokantrano tsirairay avy izay atory dia tena hoe ianao mety masomamy anome nofitsara anome fahitana ho an'ny tsirairay avy. Dia mitsotra sy mankasitraka anao izay raha sitraponao fa tsy ny sitraponay natao dia mbola teny eo anao dia izay nampizy Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho amin'ny anaranao iray. Alleluia. Amen. Mankasitraka rahavavy. Vavaka indray isika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria fitondrany mbola nafitatsika tao anatin'izay fotoana mivavaka toy izay ary hisaotra anazy ihany koa ny amin'ny zavatra mbola ho ataony amintsika ary dia angataka ny Ranadà Romeo tonga tsika ao anatin'izany fisaoran'Andriamanitra andaranadà. Dia hiaraka hivavaka isika ka milona izany dia mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany tena fa ny amin'ny fahasoavana sy famonram-po izay mbola mampihoizana antsika tsirairay avy ary mbola mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny tena koa satria izy mbola manome anjara andraikitra ato anatin'izao live izao ahafahako mandroso sy mitombo sy mivelatra ato anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra dia hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fotoana antsika androany
satria tena niasa mahery izy tao anatin'izao tontolo izao dia asam-bata mivavakantsika manasa anao tena hivavaka amin'ny finoman'olona misaotra an'Andriamanitra anao satria ho tanteraka amintsika tsirairay avy izay rehetra nankatahantsika izay rehetra niritsika teo anatin'Andriamanitra dia ho varian'Andriamanitra amintsika izany dia asam-bata mivavakantsika dia mbola misaotranao hatrany izay ry tompo Andriamanitra masina indrindra dera sy mankalaza ny anarana masina izay tompo satria tsara taminay tsirairay avy ianao mankasitraka anao lehibe izay tompony tamin'ny fiasa no magaka tamin'ny fotoananay teto androany tsapanay tokoa tena niasa mahery taminay tsirairay avy kasika mahery avy aminao fitalianao fanomasina dia niasa mahery taminay tsirairay avy zay tompo dia matoky sy mino fa tsy zava-poana ny zavatra nataonay teto fa tena nanjaka feno taminay tsirairay avy ianao nameno anay tsirairay avy ary nampitombo ny etaeta-posy ny etaeta-panahinay tsirairay avy namelobelona ny fanahinay tsirairay avy nay ianao tamin'ity andro ity tena misaotra anao zay tompo midera anao mankalaza ny anaranao masina izay ary tsapanay koa tompo fa tena ravoravo ny fosiny saina ny fanananay satria niasa mahery taminay namelanay tsirairay avy niaraka taminay teto ianao androanjy tompo ekany zavatra izay nataonay teto dia mba tena ho tafalatsaka ao anatin'ny fosiny saina fananay tsirairay avy tokoa tompo ka ho tsaronay mandrakariva tompo satria ianao niasa mahery te satria fotoana lehibe aminay tsirairay avy ty fotoana androany ity dia tehirizy ao anatinay mandrakariva tompo ny fanahinao mahery mba tsy hisaraka aminay fa mba hiaraka aminay foana naiza toerana misy anay tsirairay avy dia fanahinao mahery ampahery sy adrakotra fenanay tsirairay avy hitasy hiaranay tsirairay avy dia mankasitraka anao indrindra zay tompo ny amin'ny fanadrianao sy ny amin'ny fiasanao magaka tamin'izao fotoananay teto androany izao dia atolotsaianao tompo midera milaza ny saotra ny voninahitra mandrakizay mandrakizay dia atolotsay anao rery any satria mendrika anao zany tompo voninahitra anao zany Jesosy Kristy tompo amin'ny anarana ianao Jesosy Kristy tompo nanaovanay sangatanay zava-vakoka zany saotra tompo alleluia amen amen mankasitraka ranata mankasitraka anao ihany koa izay nahatra hatramin'ny farany fa efa mamarana fotoana izay amin'izao fotoana izao tamin'ny fandraisanao anjara tao anatin'ny fipartagena ny live tamin'ny fandraisanao anjara ihany koa ny gemme tamin'ny fandraisanao anjara koa ny enony fampaherezana tamin'ity andohana ty dia mankasitraka anao be da be Andriamanitra ampitombo ny zavatra rehetra niana tao amin'ny fiainanao inona zavatra rehetra hoe nanovanao amin'izao fotoana izao olana izany dia rafy zany amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy tononika ihany koa fa misy fandresena eo amin'ny fiainanao ianao dia lohany ianao fa tsy ravina ary ambony ianao fa tsy ambany tononika ihany koa amin'izao fotoana izao fa raha marary ianao dia sitrana amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy izay ngamba fotoana ny amin'ity androany ity fa anona terim-pahasoavana antsika na aminao ihany koa dia anona terim-pahasoavana aminao zay entiko fahasoavana sy famindrapona araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehova androlava isika amen raha tsy mahay ianao fa ao amin'ny salamo misy an'izany ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo andimy fahena misy an'izany teny fahasoavana izany ao ary ataovy amin'ny tenanao ihany amin'izao fotoana izao entiko fahasoavana sy famindrapona araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hatrany Jehova androlava amen mankasitraka tahiry Jesosy tahiry Panis and no,
efa tian'andriamanitra ho sambatra anao efa tian'andriamanitra ho lafatra anao efa tian'andriamanitra hiakatra anao efa tian'andriamanitra hiakatra anao efa tian'andriamanitra ho sambatra anao efa tian'andriamanitra ho lafatra anao efa tian'andriamanitra hiakatra anao fampanesa anao panesa anao panesa anao manomboka izao fampanesa anao panesa anao fampanesa anao manomboka izao fampanesa anao panesa anao panesa anao manomboka izao fampanesa anao panesa anao fampanesa anao manomboka izao Pandesa we 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 Azam sekula mituman ni devulzi manchaman fitaina manaraka na wajan fanisena chimetilan Azam sekula mituman ni devulzi manchaman fitaina manaraka na wajan fanisena chimetilan Papanesa now Panesa now Panesa now man